tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dio amin'i Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Ry mpianadaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity, fa le miaravantsika amin'ny anaran'ny Tompo ny tenako. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra ary dia andeha apetratsika eo ampelantan'Andriamanitra indray izao dindinika izao, izay nampitondraina ny lohateny hoe fanantenana mahafinaritra. Averiko indray mandeha, fanantenana mahafinaritra. Inona ireny tian'Andriamanitra ambarantsika indray amin'izany dindinika ara-tsoratra masina izany? Andeha hivavaka isika angataka ny fanahy masina mba hanomana ny fontsika rehetra handray izany fitahim-panahy izany. Hivavaka isika. Sotranao izy Andriamanitra noho ity tompontsoa izay omenao anay ity. Dia maniry indrindra ny fanatrehanao izany ary ny fanahinao mihitsy no hanomana ny fonom-piaino rehetra handray ny fitahiana avy amin'ny teninao. Satria tononay sy angatana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ny toko sy andininy fototra izay iangatsika dia izay hita ao amin'ny Titosy toko 2 ka ny andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20 izay hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filarin'izao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Ry namana sy tapaka isany, izany fanantenana mahafinaritra izany dia ny fiaviany Jesosy Kristy fanondrony no votoatiny ny fiainantsika, zava-poana ny fivavahantsika amin'Andriamanitra raha toa ka tsy hisy indray izany fiaviany Kristy fanondrony izany. Zava-poana ny mandeha makany am-piangonana, ny manaraka izao rehetrarehetra ambaran'ny ten'Andriamanitra izao, kanefa tsy hiaona indray amin'ilay Jesosy Kristy izay efa nanolotra ny ainy teo Kalvari hamonjy antsika. Ary araka ny voalazany teny teo dia hoe efa nanolotra ny tenany izy hamonjy antsika. Dia tena faniriany Jesosy mihitsy ny anatanteraka izany famonjena izay efa nataony izany rehefa ho avy indray eny amin'ny lanitra izy, hamonjy izay rehetra nino azy izay natoky azy. Eny ry ava-malalisany, izany ny fanantenantsika, fanantenana mahafinaritra izay andrasantsika ny amin'ny fiaviany Kristy fanondrony. Mampieritreritra nefa fa ny tenin'ny soratra masina dia milaza fa misy ny mpaniratsira, misy ny antoko-pivavahana sasany misy aza dia milaza fa tsy ho hita maso zany Jesosy zany, tsy ho avy intsony izy, efa ela ny andrasana azy, tsy ho avy intsony izy, fa rehefa
tonga ao am-ponao fotsiny ny herin'ny fanahy masina dia izay ny zava-dehibe. Tsy ilaina intsony ny andry an'izany Jesosy zany fa izao tonga ao am-ponao izy dia izay ny zava-dehibe. Ary misy mihitsy aza mampianatra hoe dia efa tsy hisy intsony zany fiavian'i Kristy fanoloana zany. Izao ny voambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:7-8 sy ny 4 izay vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasanany amin'ny fiaviany fa hatr'izay nodiny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Izany no teny ambaran'ny tsipino ny mpaniratsira hoe tsy ho avy intsony maharitra tsy miova ny zavatra rehetra. Rehefa malala isany andehange ho jerentsika ireo faminaniana izay voarakitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay fiaviana voalohany Jesosy Kristy, ilay teny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny hoe hisy mpamonjy izay alefa ho anareo. Voarakitra ao amin'ny Genesis 3 ny teny fikasana voalohany izay tiako ny hamakitsika izany. Genesis 3:5-10 dia hozy izy hoe dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranany, izy hanoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotory ny ombelahy tongony. Teny fikasana ny amin'ny mpamonjy izay ho avy zany. Lay hateraky ny vehivavy dia tsy iza fa Jesosy Kristy ary tsy tanteraka arabaky teny zany. Rehefa mamaky ao amin'ny Luka 1:1 sika azafady ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20, 7:30 ka hatramin'ny 1:30 dia tanteraka arabaky teny zany. Andenga ho vakitsika io hoe ary tamin'ny fahenim-bolana dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriela ho any an-tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta ho any amin'ny Virjina anankiray izay voafofo vadiny lehilahy atao hoe Josefa avy tamin'ny taranaky Davida ary ny anaran'ny Virjina dia Maria. Ary hoy ilay anjely taminy aza matahotra ary Maria fa efa nahita fity tamin'Andriamanitra ianao ary indro hitoejazy ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Tanteraka arabaky teny ilay teny fikasana nomen'Andriamanitra tany amin'ny say Edena. Ary raha jeren'ny mpandinika hoe hatreo amin'ny say Edena ka hatreo amin'io nahaterahan'i Jesosy Kristy io dia 4 taona, efa naharitra 4 taona. Lava dia lava zany vanim-potoana izany kanefa dia tanteraka arabaky teny. Inoko mihitsy fa niandry an'izany teny fikasana izany ireo patriarka rehetra ny fanesy, ry Abraham, ry Mosesy, ireo mpaminany fa izay, ary dia tanteraka rehefa tonga ny fotoana. Ao amin'ny Isaia 7:7-8, ny Isaia 7:7-5 sy ny 9 izay ahitantsika ny teny fikasana na ny faminaniana nataon'ireo mpaminany. Antenga ho vakitsika izany amin'ny Isaia 7:7-8, ary noho izany ny Tompo no hanome famantarana ho anareo indro hanananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Raha dika dia hoe amintsika Andriamanitra. Ny Isaia 7:5 sy ny 9 fa zaza niteraka ho antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanampahana dia ontsorony ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, Andreny ny fiadanana. Ny handroso ny fanampahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Nisy fahasarom-piarin'i Jehova, tompony maro no hahatanteraka izany.
rypiainy maralisany sarom-piarony amin'ireny teny fikasany ireny Andriamanitra ary dia manan-tanteraka izany amin'ny fotoana mety indrindra. Tanteraka arabaky teny ny faminaniana ny amin'ny hoe ho avy ety ambonin'ny tany ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ko nahoana tsy ho tanteraka ihany koa ilay faminaniana ny amin'ny hiaviany fanondrony indray? Tsy misy tokony isalasalantsika mihitsy ny amin'izany na dia kely akory aza. Na dia toa maharitra ela aza vao tonga ny tompo, dia aoka hino isika fa ho avy indray izany tompo Andriamanitsika izany. Jesosy Kristy mihitsy no niteny rehefa mivakina ao amin'ny Jaona 4:20 ka ny 9:1 ka hatramin'ny 7, ny tenany mihitsy no niteny hoe aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-trano raiky misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Io toko sy andiny io dia ampiasain'ny olona sasany hoe rehefa maty ianao dia miakatra any an-danitra, dia efa izay no toerana omanin' Jesosy ianao. Izy tsy ho avy zany izy fa ianao no hiakatra any dia hiara hipetraka aminy. Diso dia diso zany fampiasana ny ten'Andriamanitra zany rypiainy malalisany. Fa mbola ho jerentsika amin'ny fotoana manaraka ny amin'ny toetra ny maty. Fa eto dia Jesosy tenany mihitsy no milaza fa hanamboatra fitoerana ho antsika rehetra. Rehefa mandray azy sy mino azy isika dia manomana toerana ho antsika izy, dia ho avy indray ka hitoetra ao amin'izany toerana efa namboariny izany. Jesosy Kristy mihitsy no miteny ho avy indray izy indray andro any. Ny anjely ihany koa dia nanamafy an'izany hoe Jesosy dia ho avy indray izany. Rehefa vakina ao amin'ny asan'ny apôstôly 1:7 ka hatramin'ny 2:10, izay hoy nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy. Raha mbola nijery izy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita ny masony intsony izy. Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy. Inona mihitsy fa anjely ny ran'Andriamanitra ireo mba hanome faherezana an'ireto mpianatry Jesosy ireto. Dia izao no tenin'izy ireo: ry lehilahy Galileana, nahoana no mijery eto, mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray, tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry avo malalisany, azo antoka tsy misy tokony isalasalantsika ny amin'ny fiavian'i Kristy fandroiny indray. Jesosy tenany no nilaza, ny anjely izay ny ran'Andriamanitra nilaza, ary ireo apôstôly ihany koa dia nanamafy an'izany. Andiny anankiray ao amin'ny Hebreo 7:7 no andeha ho raisitsika. Ny apôstôly Paoly izay anisan'ny apôstôly farany izay nitoriny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, ilay apôstôly niova fo teny an-dalany Damaskosy, dia nanao izao fanambarana izao. Hebreo 7:7 manao hoe ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana, dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny ota ny maro, dia hiseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy fa ho famonjena. Ry avo malalisany, zava-dehibe zany fanambarana zany.
fa ho avy indray Jesosy, ho avy iseho fanondrony indray, tsy amin'ilay endriny voalohany izay nijaly nitondra ny fahotantsika, fa araka ny voalaza eto dia ho avy amin'ny voninahitra lehibe ho famonjena ho an'izay rehetra mino. Inare no fanapa-kevitra ho raintsika raha manoloana izany faminaniana lehibe, fanantenana mahafinaritra izay nomeny ny tompo antsika izany. Andeha iverenantsika ilay andinin'ny fototra izay niaingantsika amin'izao dindinika ara-tsoratra masina izao, dia voalaza ao amin'ny Titosy 2 ka ny andininy 1 sy ny hatramin'ny 10 manao hoe fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ry ava malala isany, mbola tia antsika ny tompo, fa noho ny fahasoavany izay tiany mba ho voavonjy avokoa sika rehetra, tiany handa ireo toe-panahy araka an'Andriamanitra, ireo filana hito amin'izao tontolo izao, dia hoy izy hoe aoka ho velona amin'ny onony sy ny marina araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao isika. Eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Na rahoviana no ho avy zany Jesosy Kristy izany, izay fiaviana azo antoka, dia aoka hihay miandry ampiononana miaraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ary miaina amin'ny fahamarinana, atao ampahatokiana ny adidy sy andraikitra rehetra. Dia ny 1:17 miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sy sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy. Ny tompony hitantsika tsirairay avy, ampitoetra izany fanantenana mahafinaritra izany ao am-pontsika, ka na rahoviana no ho avy Jesosy dia aoka hatoky ary toy ny vonina mandrakariva hitsena an'izany Jesosy Kristy tompontsika izany, fa efa nanao ny fomba rehetra hamonjena antsika izy. Dia aoka kosa isika hanao ny fomba rehetra mba hahavonina antsika ho amin'izany fisehoan'ny fanondrony izany. Ny tompony hitazany teniny izany ary andeha hapetratsika ambavaka izao dinidinika izao. Sotranao izay tompony noho ny teninao izay nampahatsiaro anay indray androany, fa ny fiavianao fanondrony dia azo antoka, ary zany ny fanantenana mahafinaritra ho anay rehetra. Dia ny ahitanao ndray androany, ahitanao miaraka amin'ny feno voninahitra sy fiandrianana mba hamonjy indray anay rehetra. Ampitoera ao am-ponay izany teninao izany, izany fanantenana izany. Dia mamindra ary mamelany elokay satria tonoina amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava malala isany nanam-paharetana niaraka teto, dia manome toky antsika rehetra fa ho toizantsika indray izany dindinika izany amin'ny fotoana manaraka, ahitantsika ny amin'ny hoe inona ny fiomanana izay tokony ataontsika indrindra miandry ny fiavian'ny tompo, ilay mpamonjy antsika. Ka dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-peona indray. Misaotra tompoko, veloma tompoko.
narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana-pinoana niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.